Tafiditra ao anatin'ireo fandaranasa lehibe misa efatra ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena mba ahatrarana ny Velirano fahasivy napetraky ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina ny titre vert. Nisy ny atikasa fampitam-baovao sy fanetsehana an'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity teo amin'ny Carlton Anosy ny 20 Mey 2024. Mahakasika manokana ny faritra Menabe dia ny ala arovana ao Bezeky izay mahatratra 10,000 hektara eo anelanelan'ny Befasy sy ny commune Analaivo. Misy ny valanjavaboary Menabe Antimena no anatanterahana ity tetikasa titre vert ity. Tanjona ny ampienana arak'izay tratra ny fanimbana ny ala arovana ataon'ireo olona mpiavy avy amin'ny faritra hafa. Manana anjara toerana lehibe ao anatin'izany tetikasa izany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Efa nisy ny asa natao maromaro anatin'izany fijerevana hoe aiza ny toerana amindrana an'ireo olona izay esorina anatin'ilay atiala. Ahoana ny ahafahana miviabiliser na mba hoe toerana azo ny velomana tsara. Jerena niaraka tamin'ny faritra ny fampidinihana tamin'ireo mponina manodidina izany toerana izany satria tsy afaka tsika hoe tonga dia hitondra olona dia entinareo mipetraka tsy mijery ny fiarahamonina. Efa natao ny fanakalozan-kevitra ary nahazoana faharesen-dahatry izy ireo ny ben'ny tanàna sy ny lehibe mifokotany ihany dia efa samy nanolo tanana daholo ary izay ny esoran'Andriamanitra satria maneho ny fankatiavan'ny samy malagasy. Vonona ny andray an'ireo olona izay hoentina avy any amin'ny mivoaka avy any amin'ny atiala ary ankoatran'izay dia efa misy ihany koa fijerena hoe inona ny asa tokony atao na ho fiarovana ny valavon-janahary Antimena Menabe. Inona no asa tokony homanina iveloman'ireo olona rehefa mifindra izy ary indrindra raha hipetraka amin'izany toerana izany izy ahoana ny ananany antoka fa tsy hoe sorona eo izany hoe ny amin'ny resaka fananantany manontolo misy ireo ataontsika hoe travaux topographique be dia be efa natao. Misy ny plan efa navoaka miaraka amin'ny ministère ny aménagement du territoire ary dia miroso hatranintsika. Ny USAID dia efa misy ireo tetikasa efa nanomboka ny asa any toerana amin'ny fanampianan'ireo olona ireo tamin'ny fambolena izany hoe efa nisy mihitsy aza ny nanomboana an'izany asa fiveloman'ireo olona ireo satria tsy afaka hoe nantsona izy dia mijanona amin'izao tsika mba hampisehoana azy fa vonona ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka ny anohana azy ireo hanampy azy ireo mba tsy hisintsony ny fanimbana ny ala dia efa nanomboka izay azo natao aloha nanampiana azy ireo amin'ny velotena ny asa fivelomana. Fantatsika fa rehefa resaka projet titre vert programme ny filoham-pirenena moa ny titre vert dia tsy maintsy jerena ihany koa ny trano hipetrahan'izy ireo ametraka maison pilote trano fonenana ho apetraka ary iaraha midinika amin'ireo mpiara-miombonantoka hoe ahoana ny ahafahana mizaka amin'izay fa ny indrindra moa ny ampandray andraikitra sy anjara amin'ireo olona izay tohanana mba tsy hoe tiany trano dia homena fa izy fandraisany anjara ao anatin'ny fanamboarana trano ary tanjona moa zany dia izay hoe appropriation hoe tena mahatsiaro ho tompon'ny tetikasa ihany koa zareo fa tsy hoe olona tohanana fotsiny fa tena izy mihitsy ny eo ivon'ilay ezaka rehetra atao amin'izany tetikasa Antimena Menabe izany. Ary izay ny anton'izao atrikasa ataontsika izao fampahafantarana ny inona daholo no atao mba ahavitana anatrarana ny tanjona ny amin'ny fahavitan-tenaran-tsakafo, ny tanjona nomezana asa mentsika ho an'ny olona ary koa ny tanjona mba hiarovana harena voajanahary zany Velirano telo lehibe zany dia tsy maintsy tratrarina ao anatin'izao tetikasa izao. Famatsimbola avy amin'ny USAID Amerikanina izao tetikasa izao.